Ia voalohanteny angamba dia miarahaba ny filoha Andry Nirina Rajoelina lany soamantsara tamin'ny famoahana ny voka-pifidianana ofisialy izay navoaka ny ACC omaly iny. Miarahaba ihany koa ny vahoaka malagasy iray manontolo nahazo filoham-pirenena vaovao izay ataoko hoe fandresena lehibe ho an'ny vahoaka malagasy. Iny fandresena izay namoahana ny voka-pifidianana filoham-pirenena omaly iny. Raha ataoko mahakasika ny lahateny nataon'ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana dia mazava be fa tokony ajanona tanteraka amin'izay zany ny ataoko hoe fiatsiana sy ny fanavakavahana amin'izay lafiny mety hoe fakalana ka mahatonga an'ireny fikorontanana maro isan-karazany ireny, fa tokony ametraka firaisan-kina amin'izay malagasy manomboka androany ary atambatry ny fitiavana mba hahafahantsika miandrandra sy manomboka amin'izay ny asa fampandrosoana ny firenena sy indrindrandrindra fanavotana any Madagasikara mba hahay fanometanana amin'ny malagasy iray manontolo ao anatin'izay fampandrosoana iarahana amin'ny filoham-pirenenantsika zay ary tena hifantoka tanteraka amin'ny fametrahana avo ny soatoavina malagasy izay ataoko fantoka lehibe hitondrantsika an'izay vina sy velirano rehetra nataon'ny filoha Andry Nirina Rajoelina ho fanavotana ny Madagasikara sy ho fampandrosoana ny firenena malagasy. Tao anatin'ilay velirano misy ny lavitrezaka ny foezaka inona no mety ho lahara-pahamehana ho an'ny faritra sy distrika misy anao ary inona amin'ireo zany no azo heverina ihany koa hoe mety ho tanteraka ao anatin'ny fotoana fohy? Ia, be dia be moa ny ataontsika hoe lahara-pahamehana satria ny firenentsika dia nandalo fahasairanana ary be dia be ny ataoko hoe foto-drafitrasa izay mila tanterahana mba hahafahana mametraka an'izay fampandrosoana sy fanavotana ny Madagasikara zay. Fa raha ho anay manokana any amin'ny faritra Anosy dia mazava be ny fanamboarana voalohany indrindra ny lalam-pirenena fahatelo amby folo izay ataoko fa tafiditra ao anatin'ny foezaka satria efa manangasanga any ny fanombohana ny asa sy ny sonia ny fifanarahana rehetrarehetra amin'ny orinasa izay hanatanteraka ny asa. Eo ihany koa ny fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa amby folo izay efa natomboka fa anisan'ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina ny ahafahana mitokana an'io foto-drafitrasa eo ao anatin'ny izay 5 taona hitantanany ny firenena zay. Tafiditra ao anatin'izay ny fametrahana ny famasian-jiro amina distrika roa ao anatin'ny faritra Anosy, ny distrika ny Betroka sy ny distrika ny Amboasary ary ny fanamahevanana indrindrandrindra an'izay vidin-jiro zay mba tsy ho vesatra ho an'ny vahoaka satria amintsika miteny zao raha ny distrika ny Fort-dauphin manokana dia miaina ao anatin'ny vidin-jiro lafo dia lafo ary anisany fahasairanana voalohany ho an'ny vahoaka izay resaka vidin-jiro zay. Tafiditra ao anatin'izay ihany koa ny mahakasika ny rano fisotro madio izay mila fanatsarana ary ataoko fa zava-dehibe tokoa satria enkina ny ain'ny olombelona ny resaka rano ka tokony hiditra tanteraka zany ao anatin'ny lahara-pahamehana ny fijerena ny famatsiana ny rano fisotro madio indrindra ho an'ny tapany